Aty Jerosalema isika. Ity tantara ity dia mitranga 2 taona lasa izay, fa mety mitranga amin'izao fotoana izao koa amiko sy aminao. Mitantara ny nanomezan'i Jesosy ny ainy hamonjen'ny olona rehetra ary ahoana ny nidiny tamin'ny fahafatesana. Tantarana zava-mitranga ny misterin'ny fitiavan'i Kristy. Rehefa avy nisakafo izy ireo dia niakatra teny an-tendrombohitra Oliva. Niataka ny vavaka Jesosy ary Petera, Jakoba sy Jaona niandry azy lavidavitra teny. Nandohalika Jesosy sady nanakombona ny tanany, nivavaka tamin'Andriamanitra izy. Raha vitanao ny zavatra rehetra. Esory amiko ity kapoaka mangidy ity, kanefa tsy ny sitrapoko fa sitraponao no aoka ho tanteraka. Rehefa niverina teny amin'ireo mpianany telo lahy Jesosy dia natory izy ireo fa tsy niambiny. Nanontany azy ireo Jesosy, ary toa matory ianareo? Tsy mba afaka niaritra adiny iray akory ve ianareo niaraka tamiko? Niareta tory ary mivavaha mba tsy ho azo mifakam-panahy. Marisika ihany ny fanahy fa malemy ny nofo. Dia mbola niverina nivavaka fanindroany sy fanitelo ny Jesosy. Ary tsy navita niary tory mihitsy ireto mpianany telo reto, fa ny telo ny Jesosy ny teny tamin'izy ireo. Tonga ny fotoana, nitsangana fa efa akaiky ilay hanolotra. Jany fa misy feo ary ireny fa nipoitra ireo miaramila. Ary iza no mialoha lalana azy ireo? Jodasy Iskariota. Laza tamin'ireo miaramila Jodasy fa izay horohany noho izy. Vao nahitany Jesosy izy dia niazakazaka nanoroka azy. Io noho izy hono miaramila. Rehefa hitan'izy ireo ny andihana miaramila ny sambotra ny Jesosy dia navoaka ny Petera ny sabatra, ary nivelesiny ny mpanompon'ny mpisorona be ka miala ny sofiny. Notazomin'i Jesosy ny tanan'i Petera sady nolazainy hoe averenao amin'ny toerany sabatra ao, fa izay rehetra mamely amin'ny sabatra dia hofatin'ny sabatra. Heverinao ve fa tsy azoko atao miantso ny raiko? Ary izao ankehitriny izao ihany aho dia andefasana andian-tafika anjely. Nalahelo Petera nahitany Jesosy ny fatorana nentin'ireo miaramila. Nentin'izy ireo tany amin'ny tranon'ny Kaiafa mpisorona be Jesosy. Avy eo nentiny tany amin'ny gouvernoura Pilato mba ho elohiny. Petraka eo amin'ny seza fiandrana ny Pilato no manontany an'i Jesosy. Ianao va no mpanjakan'ny Jiosy? Voalazanao Jesosy. Mitabataba mafy ireo olona ny ampanga azy. Anakorotana firenena io lehilahy io, mendrika ny ho faty io. Tsy namaly intsony Jesosy, nanginy izy. Gako Pilato, tsy heninao nga izany fiampangananao rehetra izany? Fa tsy namaly Jesosy, fa tsy ho amin'ny hazo fijaliana izy noho ny olona rehetra. Fa inona ary no ratsy nataony? Hoy Pilato. Mba hampitoniana ny fahatezeran'ny vahoaka dia nanome baiko Pilato hanafay mafy an'i Jesosy.